Izay ny amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena iny fa ny volana janoary no fankalazana ny Noely ho an'ny fiangonana orthodoxe. Tafiditra indrindra ao anatin'izany fankalazana izany ary dia nisy ny fanolorana kilalao ho an'ireo ankizy izay zanaky ny fiangonana. Tao anaty hafaliana sy hifaharavona no nizarain'ny fiangonana orthodoxe kilalao ireo ankizy miisa 10 mahery zanaky ny fiangonana omaly. Araka ny tety andro orthodoxe tokoa dia ity volana janoary ity no fankalazana Noely ho andro zareo. Tonga namay voninahitra izany lanonam-pizarana kilalao zany izay nitotsaina tetsy amin'ny cathédrale la dormition de la mère de Dieu etsy Beoritsika ny maso ivorosianina Andriamatoa Stanislav Akhmedov. Ny atao hoe feka miasa fantatsika hoe firenena rusianina dia firenena tena orthodoxe ary madama andraha teo izy mivady dia isany atao hoe mpanampy ny fiangonana eto amin'ny cathédrale orthodoxe eto Beoritsika zany dia vokatry ny hoe sy ny fety moa zany fetiny Noely izay nankalazaina tsy ho ela raha ohatra ka manaraka ny calendrier julien tamin'ny Russie teo amin'ny 6 janvier sy ny 7 janvier teo nankalazana Noely dia tonga ny atao hoe nitondra zareo ny voatsirambiny fanampiana fizarana fanomezana ho an'ireo zanaky ny paroasy teto Beoritsika zany. Laza ny maso ivorosianina nandritra ny resadresaka izay natao taminy fa napetra ny firenena rosianina izay soloan'ny Andriamatoa Stanislav Akhmedov tena ny fanaovana asa sosialy ka izay indrindra no nahatongavany. Mieritreritra ny anoy an'izany lalana izay arak'izany ny maso ivorosianina eto Madagasikara. Mieritreritra ny anadiadin'ny filanimponina ihany koa i Russie ho iantrany ty maso ivoty mba ahafahany mamaly izay mety ho filana. Dia iny fanedininy koa toko lasy toko vavy no manakafina ny fampalalam-baoantsika eto amin'ny fahita lavitra matv tamin'ity alina ity saorana isika tany atoko hatrany tany naritra anjery hatramin'ny farany ary manasana ao hatrany tsy saraka amin'ny fahita lavitra matv fa mbola ao rehefa andana izay no manina ho antsika any atoko hatrany hoany. Tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy. Pour vous les abonnés.